ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahavito. Faly miarahaba antsika indray nitafahoana soma tsara amin'ity fotoana ity. Misy lohahevitra maromaro zay efa nifampitohitohy izay efa nifampizarandreo rahalahy rehetra tao antsika tamin'ny momba ity fotoana zay rahantsika ity, ka ny lohahevitra anankiray izay mitondra ny lohateny hoe kristianina mivelona amin'ny anio ho antoky ny mandrakizay no anjara no mena amin'izany lohahevitra maromaro zay ifampizarantsika izao. Ka dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tafahoana eto isika, koa mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao indrindra zahay, misaotra ny amin'ny anananay fotoana ifampizarana ny teninao, ifampianaranay, anambaranay ny sitraponao ka aizanay miaika eo anatrehanao koa fa olona tsy tanteraka izay ary mila taridalana mandrakariva eo aminao mba haizanay manao ny sitraponao. Dia taio ary ny teninao izay ianaranay mba kristianina mahay mivelona amin'ny anio tokoa zahay ho antoky ny mandrakizay. Dia mitenena aminay fa miaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Kristianina mivelona amin'ny anio ho antoky ny mandrakizay, io no lohahevitra zay nomena ahy. Ary izany teny izany moa dia misy tenin'Andriamanitra izay nanakinana azy, dia ny Petera voalohany toko voalohany ka ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Petera voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Ka andeha ovakitsika aloha izany tenin'Andriamanitra izany mba hahafahantsika mamisavisa ity lohahevitra anjarantsika ity. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: isaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny habeny famondram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovany herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona haseho any amparany. Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy misy hisy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazahan-toetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy mbola hitanareo ankehitriny aza nefa satria inonareo dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Amen. Araka nefa voalaza teo ny lohahevitra hoe kristianina mivelona amin'ny anio ho antoky ny mandrakizay, io no resahantsika. Teny mavesa-danja eo ny hoe kristianina, ary ao koa ny hoe mandrakizay. Dia ampovoany eo zany le tena voatapikevitra hoe mivelona amin'ny anio, mivelona amin'ny anio ho antoky ny mandrakizay. Ny kristianina no lazaina hiaran'ilay fahatokena any amin'ny zavatra zay atao ho amin'ny fivelomana mandrakizay. Inona moa ny hoe kristianina?
ilazana izy ity de misy zavatra dimy reto zany no azo angamba azo everina amaritana izany ny hoe kristianina. Voalohany, olona ao amin'ny Kristy izy, olona ao amin'ny Kristy. Izany hoe manondro ny hoe ao amin'ny Kristy zany a dia milaza mamaritra zavatra, mety mamaritra zavatra maromaro ihany, fa ny azo andravonana le hoe ao amin'ny Kristy zany de fitoerana, mitoetra ao amin'ny Kristy. Misy olona niala tao maizina de mifindra ho ao amin'ny fanjakany mazava, ao amin'ny Kristy. Dia ny zavatra faharoa dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Raha i Petera ty manokana no jerentsika ny ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa dia ilazana azy, ilazany Petera azy, ianareo dia voafidy, taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, dia mamaritra zavatra maro. I Petera apôstôly eo hoe mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga, olona tsy firenena akory, fa iny fa ankehitriny dia olon'Andriamanitra. Zany hoe ny kristianina dia olon'Andriamanitra satria Kristy dia avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra fahatelo, olona vita fanekena tamin'ny rany Kristy, vita fanekena tamin'ny rany Kristy. Izany olona zany anotenenan'i Jesosy tamin'ny nandroenan'ny fanasany tompo, izay nilazan'i Jesosy ny amin'ny hoe ity no rako izay alatsaka ho anareo ho famelan-keloko, ity no fanekena vaovao taon'i Jesosy, vita fanekena amin'ny rany Kristy. Ankirazany hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ka tsy eloha, ka tsy ho elohana. Ny rany Kristy anambarany apôstôly Paoly azy no mananantsika fiorenana marina ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny rany Kristy, ka izany hoe ny fisotroana ny divay amin'ny fanasan'ny tompo dia fiombonana amin'ny rany Kristy zany. Ka ny kristianina zay mandray izany dia miombona, zany hoe vita fanekena amin'ny rany Kristy. Ngamba io no fotorany foto-kevitra ny amin'ny fatidran'i Jesosy, olona efa nandray ny rany Kristy. Ny hevitra fahaefatra dia olona voasoratra ny an-danitra ny anarany, na dia mbola monina eto tany aza, voasoratra ny an-danitra. Raha niraka ny fitopolo lahy Jesosy, naniraka azy tsiroaroa, dia hoy ny fitopolo lahy rehefa niverina, na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao, nanaiky anay noho ny anaranao, mitondra ny anaran'i Kristy izy ireo, dia nanaiky ny demonia, resy ny demonia. Fa hoy Jesosy taminy, aza mifaly satria manaiky ianareo ny fanahy amin'izany anaranay zany, fa izao mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Olona voasoratra any an-danitra, zay voasoratra any amin'ny registra any an-danitra ny kristianina. Na dia mbola eto an-tany aza, mbola eto an-tany miaina lalovany zavatra maro samihafa, fakapanahy adi-panahy maro samihafa, ailangilany zavatra eto amin'izao tontolo izao, toa indraindray mba misy fanantenana ihany, toa mba manana firaketana ao amin'ny tompo ihany, manana fifandraisana, toa mba manana fifandraisana amin'ny tompo ihany, indraindray toa kivy ary indraindray mieritreritra tena lavitra an'Andriamanitra zany, amin'izao zavatra vitako zao, amin'izao zavatra nitranga amiko zao, mbola eo akaiky an'Andriamanitra ve? Ary lazay ny mpanao salamo azy izany, eny toa lavitra an'Andriamanitra tokoa, toa ambany aliko ny fahafatesana, toa tsy mahita Andriamanitra. Ary ny hevitra fahadimy dia olona mahazo toky fa avy amin'ny Jesosy, olona mahazo toky fa avy amin'ny Jesosy, olona mahazo toky avy amin'ny Jesosy fa hiara mitoetra aminy ao an-danitra. Zay ny kristiana, mahazo toky avy amin'ny Jesosy, Jesosy ny tompony lanitra. Io araka ny teny efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko izy tamin'ny mpianana alohan'ny akarany any an-danitra.
ary nilaza fampiononana tamin'ny mpianatra izy fa hoy izy ao an-tranony raiko misy fitoerana maro fa raha tsy izany de efa nilaza tamin'ireo andeha mboatra fitoerana ho anareo aho ka izay toerako ny toeranareo tokoa iny toeranareo koa mahazo antoka avy amin'i Jesosy fa hitoetra izay toerako ny toeranareo koa io ny atao hoe kristiana io lay lazaina eto kristiana lazaina eto mananareo farafahakelin'izany reo toetra dimy reo mamaritra ny maizy azy ny tombotsoany sy ny momba azy fa mamatotra an'ireo rehetrarehetra reo anefa de zao vidindrahany Kristy io lay nanoloran'Andriamanitra ny Kristy zanany ho eto am'izao tontolo zao mba hamonjy ny zanak'olona ny rana hamonjy izao tontolo izao ny zanak'olona ny rana ho famonjena izao tontolo izao ary hoy Jesosy milaza izany tsy nisy raha io tsy nisy nasiako very zay rehetra nomenao izay ny hoe kristianina eto am'izao tontolo zao izy izany kristianina izany eto am'izao tontolo zao miaina eto am'izao tontolo zao ary tao amin'ny vavaka nataon'i Jesosy araka ny Jaona 7:20 dia endre zany fihovitrovitry Jesosy satria niaina teto Jesosy tsy hoe any an-danitra ihany izy de niserana teto fa niaina ny fiainany olombelona nateraka niaina tao amin'ny fianakaviana mahantra sy sahirana tao amin'ny fanenjehana maro samihafa nenjehana tahaka ny olon-dratsy sy ny zavatra maro samihafa mba nideraina sy ny dokadokafana koa mba nideraina sy dokadokafana nomem-boninahitra natao osana sy ny zavatra rehetra eto miaina am'izao tontolo zao ary fantatry Jesosy izany zavatra izany lazainy tamin'ny rahalany aza hoe tsy mbola tonga ny fotoako eny nolazainy tamin'ny reniny koa hoe raha vehivavy momba faninona akory zaho sy anao mianatra tamin'i Jesosy mba misy mety amin'ny maha olona azy de mety mba ny rehatra ihany ny ao maha olona ny mety hisehoseho satria niry mpianatra avy hatrany zany ary tamin'ireo zavatra maro samihafa nitranga na eo amin'ny mahafanjakany rainy ny tempoly aza de tokony nampianatra sy ho ilay fandringanana ny varotra tao amin'ny tempoly ihany no nasehony fa mety zavatra hafa noho izany koa aza fa tsy nanao izany izy dia io nampitaraina azy tao amin'ny vavaka nataony alohany isamborona sy amonoana azy ka nyteneny hoe raha io niangatahako aminao ho any reto de izao tsy ny ampiala azy am'izao tontolo zao fa miaro azy amin'ny ratsy zany hoe kristianina eto amin'izao tontolo izao hitambolomboleny zavatra maro samihafa ary Paoly raha manao toy vakana ny amin'ny filazanany zany dia hoy izy hoe tahaka ny ampalahelovina nefa mafanakarenany maro tahaka ny efa ho maty nefa velona indray tahaka an'izao anao zavatra maro Paoly andemony ahitany Paoly niendriky ny olona niendriky ny olona zay nalain'Andriamanitra ilendriky ny kristiana mandalo loza sy zavatra sarotra samihafa eto am'izao tontolo zao tohan'i Jesosy koa kanefa afaka mideran'Andriamanitra ihany noho izay efa nentin'i Jesosy Kristy ho azy mampatsiaro zany ao amin'ny asan'ny apôstôly ny amin'ny 19 izay naneho ny asany momba ny Petera tamin'izay fotoana izay nisamboniny nanagadrana ngatra any Petera dia tamin'izay fotoana izay dia fa hovonoana mihitsy Petera hovonoana Heroda mihitsy Petera fa tamin'io fotoana io indrindra ny avy ny Petera efa tsy manantena ho velona intsony avy ny anjely nanohina azy de nivangatra de nitety reo vavahady samihafa reo mpiambina samihafa afaka tafavoaka arovana asehon'Andriamanitra ny voninahiny ho faty ihany izy ho tonga amin'ny fahafatesana ihany izy de tahaka ny tompo tahaka izay nolazain'i Jesosy hoe tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana toy izany koa mandalo sy misedra fakapanahy samihafa noho ny fahoriana sy ny fahafanahy sy ny fahoriana 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 sy ny
ny mena miraviraviny zao tontolo zao koa. Io zay le kristianina eto am'izao tontolo zao, mandalo andreo mety ao fahoriana samihafa, mety ao mena miraviravy samihafa. Tamin'iny alatsinainy pasika iny raha nivoaka ny fiangonana de nisy lehilahy kristianina amerikana anankiray zay naneho lohahevitra ho ho fijoroana vaovolombelona hanafahana ny tanora amin'ny zava-pisotro mamamo indrindraindrindra, zava-pisotro mamamo zay namatotra azy fa efa nafahan'i Jesosy izy ary de mitaona ny tanora ko mba ho afaka am'izany. De nisy fomba nanafahan'i Jesosy azy tam'izay no nametra-panontaniana taminy aho hoe mety mitovy ny any Amerika sy ny aty Madagasikara miseho amin'ny famatoran'ny zava-mahadomelona ny olona, ny any manan-karena, ny aty mahantra, ny mazana mamatotra ny olona amin'ny toka aty, ny olona tena voafatotra tena hitanao tsy afaka aty de olona sahirana, manana fasahirana. Fa ny any angamba any États-Unis ngamba tsy vitsy ny mahantra any fa manan-karena ny olona, kanefa dia mety voafatotry n'izany ny olona any. Ahoana ny fitoviany zany zavatra misy zany. Ka eto amin'ity zany dia mandalo fakapanahy samihafa amin'ny fahoriana, tena ny fahoriana, voatery tsy maintsy mangalatra satria ory. Ary de hoy ty olo mpiasa anankiray zay tafaresaka tamiko, pastora, ataoko ahoana? Roviana vao hahazo tôbila, roviana vao hahazo hividy tokotany mba hananany taranako trano sy trano, roviana nefa ny karamako zara raha mahatody anay tapabolana, roviana. Fa tsy maintsy mangalatra satria mba te hanana an'izany, de mba te ametraka zavatra ho an'ny taranako. Ao koa ireo tena manana ny tena ampy zay miditra eo aminy, fa mbola misy mena miraviravy mihoatra noho izany, ka ilazana hoe raha ianao mbola tsy zao ny tokony toerana misy anao, ary fa raha ianao manaiky ny zavatra mpanaoviko anao, ity zavatra mpanaoviko anao ity, dia ho azonao izao sy zao. Raha pitso ihany ianao de mahazo 4x4, mahazo eo ity. Raha pitso ihany ianao ray te hanana vilà de mahazo an'izany, fa mitaky ianao an'ity. Mandalo sy misedra fakapanahy kristianina, araka ilay nilazaintsika teo, kristianina. Ny famaritana ny kristianina teo, olona voasoratra any an-danitra, nefa dia alainy devoly fanahy, alainy mena miraviraviny zao tontolo zao, alai-panahy mba hijery an'izany. Kristianina, ny zavatra nlazaina eo tony teo ihany dia hoe eto am'izao tontolo zao izy, eto am'izao tontolo zao de izao, eto am'izao tontolo zao izy, fa velomy ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta ary ampahatserovo ny fanahy masina isan'andro hiady amin'ny ota izay mampisaraka azy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary io no mampitodika amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto ity. Fa raha jerena ny teny eto dia hoy izy hoe hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 9 sy 7, izany no iravoravoanareo na dia palahelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo, raha tsy maintsy hisy izany mba ho hita ho fidirana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahan-toetra tamin'ny afo aza dia ny amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy. Izany hoe
olona manantena mandrakariva ny hisehoan'i Jesosy Kristy amin'ny fiainany, manantena mandrakarivana eto an-tany, tsy any an-danitra, tsy miandry ny fotoana any an-danitra, fa isaky ny vo na atory izy, na mifo izy, na mandeha izy, na mipetraka izy, na miasa, na inona taony, de zao manantena hahitan' Jesosy sy ho hitan' Jesosy. Ary io indrindra ilailazaina am'ireo fiangonana 7 ambaran'ny Apokalipsy, ka ilazany Jesosy hoe fantatro ny asanao, fantatro ny asanao. Ary zany hoe kristiana, sary ny kristiana eto am'izao tontolo zao, io fiangonana 7 io, tany Zeminora io, sary ny fiangonana, tsy de sary ny mino tsirairay avokoa. Fantatra Andriamanitra, olona mino fa Andriamanitra mahafantatra izay ataony. Io ilay lazaina amin'ny lohahevitra anjarantsika hoe mivelona amin'ny anio ho antoky ny mandrakizay. Ahoana no azahoana mivelona ao anatiny izany ny toe-javatra misy izany, ny tenanao kristianina, lay zavatra ampiainananao, zavatra manahirana, tena sarotra. Io no lalovantsika riavana eto am'izao tontolo zao. Io no lalovana, mandalo an'izany tsika, miaina izany. Fa ahoana no aombiazako mba ho antoky ny mandrakizay ho ahy ro zavatra ireo, ro trangan-javatra sarotra ireo. Ahoana no ahatonga ireo ho antoky ny mandrakizay? Mpanompo miaritra sady mahatoky hoy Jesosy, eo no ilaina, ka ilazany hoe nahatoky tamin'ny kely ka ho tendrena mpanapaka ny be. Olona mametram-panontaniana isan'andro amin'izay ataony ao amin'ny fanahy masina am' Jesosy, hoe sitrakao ve zao Jesosy? Tsy mizaha amin'ny fitaratra izao tontolo zao, fa mizaha ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ka mametram-panontaniana am'izany, ary mangataka koa isan'andro amin'ny fanahy masina mba ho azavainy fanan'Andriamanitra avy any ambony. Fa tsy misy afa-tsy amin'izany rery ihany no andreseny olona. Ny fakapanahy eto am'izao tontolo zao, tsy misy afa-tsy izay fiombonanao am' Jesosy ka ny ampahirezan'ny fanahy masina anao isan'andro. Ary zany no mahatonga ny Apokalipsy hilaza amin'ny fahasarotana mety mitranga, kanefa amin'izay tafavoaka amin'izany fahasarotana izany, ka notafiana fitafiana vaovao sy mendrika, ka metrahany fanontaniana hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo. De hoe ny ambarany Tompo tamin'ny Jaona apôstôly, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony efa nosasany sy ny fotsiany tamin'ny rany zanak'ondry, tsy ny famaton-dra tamin'ny Tompo ihany, tamin'ny Jesosy ihany, fa efa nanadio ny fitafiany tahaka ilay nanomezan'Andriamanitra fitafiana vaovao an'i Adama rehefa solafaka izy. Zany hoe le nanasa ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry, dia olona nibebaka marina ka nahatsampa lalina tao am-pony ny fahafatesan'i Jesosy, tsy amikeloka hitondra ny elony, ka ilazany Isaia hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika, nidiakapoka taminy no nahasitranana antsika, nefa izy dia voalefina ny fahatsoantsika sy ny torotoronina noho ny fahotantsika. Io fahatsapana izany, ka noho izany dia olona nandio ny fitafiany tamin'ny rany zanak'ondry. Olona nandio ny fitafiany amin'ny rany zanak'ondry. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny hazo fijaliana
sy ny fitsanganany indray hanamarina atsika mpanota ry havana. Izany ihany no aza ho atsika miady amin'ny fahalovana misy eto am'izao tontolo zao, eto amin'ny firenentsika indrindra eto amin'ny firenentsika indrindra. Na de firenena zay niangaran'Andriamanitra manokana azy ity firenena itsika ity, nidiran'ny filazantsara, manana ny randr'ireo maritiora zay tonga zeziky ny filazantsara eto. Ny asan'Andriamanitra mahagaga tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro zay ny ran'Andriamanitra ovavolombelo ny filazantsara eto amin'ity nositsika ity, mba hananatsika nanjara toerana ireo toerana ireo firenena samy hafa koa zay nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga. Dia raha tsy ao amin'ilay fanekena ny amin'ny fanavotany Kristy, antsika tao amin'ny nahafatesany sy fisanganany tamin'ny maty, dia ho lasa fiheboheboana fotsiny zany, lasa fisehosehoana endrika ivelany, ka na inona tsangakevitra azo joro, na firy karazam-pivavahana sy atoko-pivavahana misy eto Madagasikara, dia lazay ny tenin'Andriamanitra varahina maneno sy mpantsona mikaratsana ihany. Fa izay rehetra manaiky ka mino ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganana tamin'ny maty, ka manandrana ny rano fanekenana vaovao zay alatsaka ho an'ny maro, ho famelan-keloka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ka tsy miverina amin'ny eloka izay efa nataony intsony. Vonina tsy hiverina amin'izany eloka zany. Izay andray ny satroboninahitra ny hoavy mamirapiratra, ka tenenana hoe ireo no hovana, ireo no hotsenaina eny amin'ny rahona lanitra, ho tsofina ny trompetra, ka handre ny feon'ny tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, mandovandro fiainana mandrakizay, izay efa voavoatra ho anareo hatramin'ny nandroenana izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra zay hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo tsy toa, misaotra anao zahay, misaotra anao ny mampianatra anay ny amin'ny teninao. Arovo zahay fa tsy maharo tena, ampianaro zahay fa tsy maina inona. Tario lalina zahay fa jamba, dia ho fantatray ny sitraponao sy ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:15 andininy fa 5:30.